zay mazava ho azy moa zany fa ny rahapirenena no resantsika ny zava-misy ny tokony isy sy ny mety isy. Le vaovao farany teo moa zany zay kony tsy manapitaraiki indray satria nijery le vaovao farany teo am'le hoe fanemorana ny fifidianana sy ny momba ny Allemagne. Iezaka ny tena ho calme aloha mba tsy hitandrina koa mba tsy hiteniteny foana eto satria mandreraka be manaraka an'le ataoko hoe politika nefa efa tena tsy politika intsony le raha zavatra simple fotsiny nangatantsika hoe ny fitakiantsika de fifidianana madio zay fotsiny fa izy efa tena tsy antsony izy fa efa miditra any amin'ny fanitsakitsahana izy miditra any amin'ny fanambaniana miditra any amin'ny famonoana amin'ny mahamalagasy ny tena any amin'ny tanin'ny tena ao amin'ny tanindrazan'ny tena noho nina noho nataony ty le boykely ty zao moa izy fa Bruce Lee indray izy andraha fa tsy Cédric indray izy aloha izy andraha fa Bruce Lee izy tsy amerina le tena fa manjary manikiry. Bon zao tsika eto manaraka an'le vondron'ny candidat izy raibe folo rahalahy reo zany no rahantsika aloha isan'andro efa manomboka trop koa le izy fa ny zavatra hitako aloha zany amin'izy amin'izao fotoana zao de misy mampalahelo za satria tena tsy misy protection tsisy sécurité mihitsy ry zareo ary mampalahelo mijery zareo mandeha tongotra isan'andro amin'ny fa somary zokonjokony any zareo mampalahelo ihany zay no mampalahelo any. Mahagaga indraindray ny mahagaga de zao rehefa iona amina CCR zao ina amina sadeka no zany de mitamitamy be mihitsy iatsoniny any ivory ariana any ao anatin'le vaovao miteny hoe tsy misy mipika ny resaka de rehefa antaniary zao mivoaka avany ny vahoaka miandry tsika miandry inona zany ny tena fivoronana fa tena zay le raha-pirenena tsy misy mitendry zareo gardeny zareo fotsiny nefa mivoaka mba mahay amin'ny zavatra hoe inona zany ny tena viriany zareo tao zay le côté an'le mahagaga ny côté an'le mampime indray de lasiny amin'ny resaka souffleur tsy hitako mihitsy hoe inona ny nandrinandro am'le souffleur de bon re moa zany mba misy foemezana kely angaha fa zao misy zavatra tsy milamina ao am'ireo candidat reo zaho mahafantatra zany moa tsy andeha antsikafina an'zany eto koa nandeha ataontsika eto satria ireo mba arsenal tsika am'izao fotoana zao aloha amin'ny fandehandrarera raha ohatra ka atao ara-dalàna ny rehetrarehetra de ireo candidat reo aloha no rahantsika zany zao kanefa fantatritsika koa fa isika vahoaka de sy mataoko fain-kely ny tafika zay ny ramparafarany raha ohatra ka tsy mahomby ny resaka politika ambony latabatra satria zao tonga indray le sadeka de ho avy teo Nations Unies satria inona ny antony satria tsy mahavaolana le malagasy tsy mahay mirahina amin'ny mpanao politika zay ny problème de zao tsika tonga avandreo ndray ireo ndray nandeha anamboatra an'izay fandaminana tokony atao amin'ny malagasy samy malagasy tsika miteny foana hoe aty amintsika mason'izao tontolo zao tena mialatsika fa amin'izao fotoana zao aloha tsy aty amintsika mason'izao fa mason'izao tontolo zao de any Gaza sy any Israël zay ny zavatra any mason'izao tontolo fa tsy any amintsika akory tsika efa nitsotra na ny candidat na ny vahoaka nangataka ohatsy hoe afampiarana ny lalàna de fanajana an'le lalàna zay fotsiny zavatra nangatantsika tam'reto bandreto fa resy tena manao ny loam-botony fotsiny de tena arangaranga mihitsy ny mahaloam-botony le izy de sanatriny zany tsika ohatra andren'olona tsika koa natra olona mahatozatra koa ny afarany mandeha zao ny candidat raiky amby folo ndraindray izy sivy ndraindray izy enina fa misy any aloha hoe solotena miteten'le faritra mitety fokotany mitety mijely toerana rehetra ty miaraka amin'ny vahoaka tamin'ny voalohany le vahoaka somary nakivy any fa ny amaro izy am'izao fotoana zao de miala amin'ny point A makany amin'ny point B de ny hoahoahoa kely eo de samy mirava raha azoko tsara le izy de fanentanana an'le vahoaka sy fandrangitana an'le vahoaka aloha satria zany mety hoe tanjona de miamaka ny barazy ho ataon'ny gendarmerie eo amin'ny 13 mai tsy foana 13 mai io raha tena fazoko tsara le dibe iresaka an'le barazy kely aloha io barazy io
sanarena voara amin'ny resaka crimogène nazavaiko tamin'ny farany teo. Efa nisy ny fampiresahana amin'ny resaka barrage io tamin'ny candidat. Efa nisy koa fampiresahana taminay avaty ivelany. Avaty amiko raha tianao teny raha tianao fantatra. Zay ahita aloha ataoko parenthèse ny olona miteny hoe mitongava aty raha ty tola aza mipetraka fotsiny fa 10 000 kilomètres etsetsetra. Zay zao mahavita miresaka am'ireo bandimponao barrage ireo. Fa nareo toerana mba metse ihany. Zay mahavita miresaka, mety miresaka tsara. Tsy mety miresaka fa mivadika zareo efa nampahafantarana azy hoe zao ny vokany. Fa tsy mipetrapotsiny zay aty. Io barrage io zany tokony tsy olana tsony. Fa fihetsiketsehana fotsiny, betsaka mandeha eo fa tokony vai barrage io. Rehefa miditra 13 mai am'izay vahoaka amin'ny manaraka. Na izany azy nefa manao plan foana, manoro ny plan foana zay amin'ny candidat. De misy karazany fa le candidat koa ndraindray misy karazana rivotra zareo ka tena manirina miresaka amin'izareo ndraindray. Fa efa natory ihany ny plan hoe zao ny tokony atao, zao ny tokony atao. Efa nampiana tsiny nalizy. Fa amin'ny situation amin'izao fotoan'izao betsaka miresaka be. Miresaka hoe seny famorina à gauche à droite plainte ary Hermanina marary iny zao. Ny coup d'état institutionnel sy ny rehetra. Miresaka ambony latabatra atreto aloha. De tsy nampiosina an'le boakely. Zay miresaka ambony latabatra. Miprofo io io izy io manao propagande andego zao, anisany ambany izy zao. Zay ny proof. Raha jelo manao propagande. Ary mipira am'le izy, ny volam-bahoaka ny entina anaovana propagande. Zay ny tena masina am'izy mitodika any ministre ny agriculteur sy l'élevage. Ny vola ampiasainy ravijelo le fonds financement ny projet le défi, projet défi io. Sy ny amin'ny FIDA, le fonds de inona ny faninona ny développement agriculture amin'ny agriculture. De ny projet ny CACEF. Reo fonds reo ny ampiasainy ravijelo ety manao propagande io. Ny CACEF projet io financement ny banque mondiale io. Efa maninona izy nijerena fotsiny. Maninona avelanao an'izay ary tsy volan'ny mampiasa volan'ny fonds fa mampiasa ny fitaovam-panjakana, ny fiara sy ny namany. Zao ary izy mbola mampiasa an'ireny mpanao be publicitaire be public reny. Tsy ara-dalàna reny, tsy manara-dalàna reny. Zay izy. Fa izy efa resaka jilamboto izy ity moa zany efa resaka jilamboto fa le Richard Bomba reny tsy maintsy ho apetrany na ahoana zavatra efa enimbolana ny karakarany an'io hoe ho apetraka Richard Bomba de tsoahana ny Sénat. Ary ny mpanao politika mahafantatra an'izany. Fa tsy zao vao mitabatra be fa misy inona. Ka zao rehefa tsy mety le démarche politique ry izy 1/2 mirahalahy. De aloha mifatoka hoe ahoana ataoko amin'ny teny gasy mazava sady maro azo adika amin'ny lafiny rehetra. Tokony fantoka hoe ahoana ny tena anafoanana tanteraka an'le boakely ty sy ny forongony. Zay. Ahoana ny tena atao zay tokony fatoana rehefa tsy vitanareo ny resaka politika ambony latabatra io. Ahoana ny tena atao anafoanana tanteraka ny boakely sy ny forongony. Azonareo teo adika amin'ny teny frantsay izy satria eto koa tsy misy mpandika teny milaza azy mainy ny zareo eto. De zay. De aloha zay ny fatoana. Azonareo resina amin'ny teny frantsay le teneniko teo hoe ahoana ny anafoanana an'io. Raha ohatra sika mbola andeha amin'le hoe fitakiana normal de gidragidra normal de tsy ataoko tsony hoe tsy ambaratelo ny zavatra lesana amin'ireo candidat reo. Nizay plan rehetra natoran'zareo aloha lazaina eto. Napahany fotsiny. Io fidinana an-dalambe io. Za zany de miteny mihitsy hoe aloha hidina an-dalambe atsoy 13 mai an'izay ny vahoaka sabotsy. Io fidinana an-dalambe io io 13 mai io mila mizara roa na telo
reo vahoaka hoentin'ireo ny olona mamaky 13 mai makany fa misy olona pahany mila makany amin'ny trano fonenana reto ACC reto ny trano anankiroa na ray na roa de mijanona mitokotany eo amin'ny eo amin'ny devant vavadiny eo miaraka amin'ny hazo lava ho hitany tsara vivina hazo hoe daholo na baramina ary de miaraka amin'ny tikika ravon ny ACC zay ny tokony atao ny olona ty rehefa misy grève amin'ny agriculture ohatra de any amin'ny trano ministerin'ny agriculture misy reto vazaha reto no mandeha fafazany tainomby fafazany zezika daholo ny tokotany sy vavahady sy ny tomobile zay ny tokony ataotsika zay eo amin'ny 13 mai de amin'ny 13 mai io tsy maintsy vaky io fa ny apahany misy makany amin'ny trano fonenan'ireo ACC reo ny anankiroa reo milaza azo venjana anankiroa reo de andrasiny amin'ny vavahady eo dodoniny eo eo amin'ny tokony aloha hoe raha vao io ACC io fa mitena anareo zay plan zay manaiky reo tsy mila 48 heures tsy mila 24 heures mena adiny roa izy anao fanambarana mena adiny roa izy teny hoe ravany ACC ny risarabomba tsy asina problème reny hitatsika foana anaovana azy fa etsy vahoaka zay ny ilaina tsy ataoko hoe ala Poutine fa ataoko hoe ala Sri Lankais reny le tany Sri Lankais reny ny tena etsy vahoaka reny zay tetikady zay no aingana anisan'ny aingana hoy za anisany fa misy tetika hafa fa avo leto kokoa hitatsika eo mila aingana le plantsika satria zareo afainganiny azy mba ho tonga aingana ny fifidianana io zay fa tsy faly rajoelona efa tsy faly rajoelona amin'ny hoe aembotra ny fifidianana io izy efa maiza ny fifidianana satria valideniny azy fa roa sika miandry foana hoe oka aloha iandry ny hevitry ny ACC iandry ny hevitry ny sadeka iandry ny hevitry ny anina ny eo tsika ny tavela zay ny tena marina ary amarana ko azy asio fidinona andalambe am'izay io 13 mai io amin'ny asabotsy zao de ny sona efa tokony iomana akaikaiky vonina am'izany rehefa azo ny 13 mai de tokony normalement de tokony azoko mairie en même temps zay ny olona any amin'ny trano fonenan'ny ACC manao mission de mamonjy ny 13 mai rehefa avy eo zay paikady zay raha misy moa zany mbola hoe herim-pamiretana aseho andreo de efa nomena zay ilaina ny olona afaka miatrika am'izany am'izao fotoana zao de zay mitranga eo mitranga zay miainga eo miainga fa efa vonona tsika fa tsy vonona akory fa le vonona tena manirikiry be farany aty ampitan-dranomasina moa zany na Frantsa la Réunion am'izao fantatro hoe manao mana etsika manifestation ho fanohanana ny etsika any Madagasikara fanohanana ny tolona io ny eto Frantsa ny eto Paris de amin'ny place de la Bastille amin'ny sabotsy zao manomboka am'roa zay samy telo saditsika sony fa somary manahirana satria be de be manifestation eto amin'ny resaka ny Israel io ka somary teritery ny toerana lasana mety io hatram'izao mbola tsy miova ny toerana azy ny malagasy mitongava maro ny météo tsy atao reny fa marana ihany ny sorana kely mpanomboka am'ray de mipotra amin'ny masoandro de noho zany mitongava manohana ny piraitandrazana amitsika ho atsika ty ivelany zay angamba ny zaro tiako tenenina ny saikeresaka ny tafika zavatra tokony tsy afenina anareo tsy fatra raha zay omaniny zareo amin'ny fanjakanao fa ny manœuvre tany amin'ny RFI ny fitaovam-piadina tany amin'ny RFI de ny bataille nakany amin'ny présidentielle any présidence zay ny info farany azoko lazana anareo tsy mahazo milaza ny akoatran'izay fa tsara fantatry ny rehetrarehetra zay aloha zavatra tokony nafenina zany fa aseho mbola zay keto zay aloha fa de amin'ny manaraka indray salut daholo